Matezatol manolotra hoanao ny l'invité du jour. Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Azo antoka fa atsiro na andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Libérator ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérator, une liberté de saveur. Ankafaliana tokolasy tovavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar. Amin'ny ity ality tonga soa ianao ato anatin'ny fondarana l'invité du jour iresantsika ny raha aram-pirenena i Madagascar amin'ny ankapobeny mihitsy no iresantsika androany satria dia ny président national ny parti politique ny Gasmi na ny Gasmi Fankaty no sady co-président ihany koa ny plateforme état régional no vahintsika ho amin'ity androany ity andriamatoa Safao Jean-Louis miarabanao tompoko ary manasa anao androso anaty efitrano ary. Miarabanao ampanajana andriamatoa filohan'ny plateforme Gasmi sy co-président ny état régional misaotra anao nanaiky nasainy ny fandarana eto amin'ny l'invité du jour ho amin'ny tia alina ity tompoko ary misaotra anao ihany koa amin'ny fahatongavanao eto Antananarivo satria niainga avany Tomasina ny vahintsika ho an'izao fandarana zao fotsiny sy ho an'ny Madagasikara. Faly miaraba anao monsieur Gaskara, faly miaraba koa ny malagasy rehetra na eto an-toerana na any ivelany, faly miaraba ny membre rehetra amin'ny antoko politika Gasmi Fankaty ary faly miaraba koa ny membre rehetra ao agnatin'ny plateforme état régional. Mankasiraka indrindra andriamatoa Filo Safao Jean-Louis isarako manokana ianao satria ianao zao dia anisan'ny manana an'ireny ataontsika hoe jeune émergent manetsika satria misy ny tanora Gasmi efa vahiny teto izy ireo asa ray volana lasa na latsaka kely nitiraka-devitra tokoa ny amin'ny fafehezan'ireo tanora ny raharam-pirenena indrindra fa izay ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana na ny état régional izay zay mihitsy ny vino fanontaniako ety ampiandohana raha sitraka ao ny amin'ny hoe izay le fandraisana anjara sy fampandraisana anjara amin'ny tanora eo amin'ny raharam-pirenena izay safidy manokana sa stratégie politika ho an'ny Gasmi manokana. Misaotra betsaka amin'izay fametrahana ny fanontaniana zay ny tanora moa zany dia ho avin'ity firenena ity. Manana responsabilité zany izahay zokin-jaza ray aman-dreny mampianatra ny tanora satria ity problème antsika ity zany tsy problème vitavita fotsiny izy ity. Izy ity zany tena hoe misy problème de fond zany izy ity. Ka ny étudiant no tena afaka i-comprendre azy fa tsy le olona tsotsotra mandray le politika tsotsotra regny. Ka ireo tanora reo zany no avin'ny firenena dia aleo apetraka amin'ny zareo mihitsy ny andraikitra fa hoe raha mitoy ane zao zavatra zao ho potika ity firenena ity. Iarahantsika malala fa ny présidente ny Banque mondiale madame Marie Chantal iny efa niteny fa hoe raha izao izy no mitoy na 75 ans na 57 taona aza tsy mahatratra ny Rwanda atsika. Dia ahoana moa izay angina fotsiny fa tsy maintsy miformer jeune, miformer tanora, magnazava amin'ny tanora ny toe-zavatra misy marina ahafahan'ireo tanora mandray andraikitra mba hanavitra nyity firenentsika ity. Ny mahafinaritra ao anatin'ilay izy dia ny amin'ny hoe engagé sady lay tanora izy indrindra no afatsika amin'ny resaka mantsy androany ianareo anisan'ny nivoy rano Gasmi manokana tsy voy izao fa nanomboka akory ary ny azakazaka ny tany amin'ny 2024 dia efa noentin'ny candidat
savon Jean-Louis tamin'izany fotoana zany satria tsy ivana amintsika ny tokantrano fa candidat filoham-pirenena ivahintsika androany tamin'izany nareo dia fanresaka an'izay ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana état régional zany dia lany zao fitondrany zao ny candidat laran'ny fatelin'ny folo moa lany filoham-pirenena dia ninana mamafy anareo io zany zao efa miainga koa ny plateforme état régional milohany tena iresantsika an'izay satria nareo efa nanao constitution ty zany zao proposition na constitution na hoe sosikevitra na lalam-panorenana efa namokytsika tamin'ny heritaona teto amin'ny fandarany teto ihany nisy ny atao hoe tolokevitra avy any amin'ireo mpisehatra politika sy ny ara-dita aminareo ho resantsika fa milohany tena iresanana zany dia hoe misy problème de fond tsika ozy ianao teo manahoana aloha ny fahitanao ny akabean'ny fiainam-pirenena mihitsy sy ilay fampandrosoana ny Madagasikara raha ohatra sika ka tsy atratra ny Rwanda mihitsy ao anatin'izay taona maromaro zay fa inona ary le virus na lay fototra aretina raha ohatra ka aretina ny resantsika androany ny fahitanareo anazy ankehitriny moa monsieur Gaskara dia rahantsika malala fa nona ny vahoaka le peuple a faim nona ny vahoaka ary arahana mahita fa misy aza mivarotra zanaka izany zavatra izany zany no mahatonga ny tena en tant que citoyen responsable tsy maintsy mitady vahaolana hoe inona marina moa ty problème antsika ty maninona ny firenenkafa mandroso maninona itsika tsy mandroso ary eto dia mangataka kely misy sary kely angatahako mba avoaka dia afahantsika miresaka andamary raha ohatra ka avony zay sary zay Cédric io zany io sary io zany dia profo mampiseho fa i Madagasikara zany dia efa resiny Afrika sy ny ensemble ny resiny Maurice sady resiny ensemble ny Afrika efatra tamin'ny taona 1980 io zany nivaingany 1980 itsika Madagasikara zany le menamena dia le tsipitsipika io zany le tsipitsipika io zany ensemble ny Afrika dia le amboniry zany Maurice araka io fahitantsika io zany dia tamin'ny 1980 zany ny revenu par habitant any île Maurice zany dia efa tagny amin'ny 1200 US dollar neny ensemble ny Afrika 420 US dollar neny Madagascar tagny amin'ny 380 US dollar tamin'ny 1980 aty amin'ny taona 2008 i Maurice niakatra 6400 US dollar ensemble ny Afrika niakatra 1082 US dollar Madagascar 410 US dollar hitanao fa toujours ambany foana zany antsika aty amin'ny 2008 aty amin'ny 2019 i Maurice niakatra agny amin'ny 12547 US dollar doublé zany Madagascar 471 dollar ary ankehitriny moa antsika i Maurice agny amin'ny 12500 dollar antsika eo amin'ny 530 dollar eo io zany ny preuve efa navoaka ny banque iraisam-pirenena hatratagny amin'ny taona 1980 dia olona inona loatra re isika ity dia tsy mba hoe hijery zavatra fahitako azy io zany antsika io zany tsy nampianarina manao analyse angamba iarahana malala moa zany sady tsy mamaky boky itsika tsy manao analyse jerenao zany tsy dia betsaka zany bibliotèque misy impact amintsika zany izy io amintsika le vahoaka malagasy ary miampitondra hatra amin'izao matoy io chiffre reo avoaka misy dikany a partir an'ireo zany tokony ahitanao hoe misy zavatra tsy mety amin'ny fitondrana firenena dia entina mba ahitsy io Gasikara tsy vitan'io fotsiny tsy vitan'io fotsiny tamin'ny taona 2003 dia namoaka indray ny banque mondiale hoe ny 8,900 ny volam-panjakana ny volany amin'ny commune neka alain'ny fanjakana fohy be daholy ny 8,900 ny vola miditra amin'ny commune alain'ny fanjakana fohy be daholy tsy ampy an'ny commune nareo ka ampekaro io vola io dia nanomeny ohatra i prétoriat Afrique du Sud izy ny 5,900 ny vola miditra amin'ny commune ao izy ampiasain'ny commune ny prétoriat fa nenareo ny 8,900 alain'ny fanjakana fohy be zany ane fangalarany dia hitanao amin'izay zany le zavatra fa misy zavatra tsy mety tokony ahitsy aty amin'ny taona 2008 mbola tsy miovy taremarika io ny 5,900 tanany fanjakana fohy be 3,5% ho ana 1695 communes 1,5% ho ana 22 régions aty amin'ny taona 2010
nisy 37 expert ny banque mondiale teto tamin'ny fitondrany président Andry Rajoelina zao zany tena fitiavany zareo any Madagasikara fitiavany zareo any président Andry Rajoelina io misy 37 expert nanoratra boky teto 377 pages Madagascar vers une relance économique ny soratany ka raha nanaraka an'iny zany ny fitondrany président Andry Rajoelina tsy ohatran'izao tsika fa ny fahitako azy igny boky igny de lasa agnatin'ny tiroara de tavelagny zavatra hafa ny natao ary namoaka ny banque mondiale tamin'izay amin'ny teny frantsay moa izy de hoe le paradoxe du retard économique de Madagascar trouve son origine dans l'incapacité quasi chronique de ses élites politiques et financières à prendre les décisions de politique économique qui bénéficient à l'ensemble de la population plutôt qu'à des intérêts particuliers. Amin'ny teny gasy moa izy de hoe ny antony mampahantra ny firenena malagasy dia noho ny tsy fahasahiany manam-pahaizana ara-politika sy ara-toekarena mandray fanapahan-kevitra ho tombotsoan'ny vahoaka maro anisa fa fanapahan-kevitra ho tombotsoan'ny olombitsy ihany agny amin'ny taona 2010 2017 tsisy zavatra hovana 2019 namoaka ny zareo fa ny 3 ny zaza malagasy latsaky ny 10 taona neka tsy ampy sakafo hitanao zany le fitoizan'le processus aty amin'ny taona 2022 zany a de mbola mahasamy teny ny fitondram-panjakana fa hoe any amin'ny 2030 izy voanao fizarana fahefana agny amin'ny taona agny amin'ny taona 2030 amin'ny lettre de politique émergente zareo igny any amin'ny fantatsika tsara zany fa ny ambassadeur du Japon zany teo amin'ny 3 mars 2023 teo tamin'ny 3 mars vao vetivety le zany a de efa namoaka izy fa hoe il est temps que Madagascar analyse les raisons pour lesquelles le pays n'a pas pu se développer. Il est temps aussi que Madagascar analyse les raisons pour lesquelles le pays n'a pas pu se développer. Misy dikany ene zany hoe ianareo rehetra mba mieritrereta fa ity firenenanareo ity neka tsy mandeha amin'ny lalana izy zao zany a namoaka moa zany la gazette de la Grande Île vao tamin'ny 9 mars teo de hoe politicien malgache izy incompétent et sans détermination zany hoe hors sujet daholo raha ataontsika rehetra zao moa zany a tonga le fampelezan-kevitra zao de mba mijery zany zay amin'ny gasy milo jereny de za de miteny aminao a tsisy mitenira compte n'ireo rapport rehetra reo fa de hoe io lalam-pandrenana ty any zany a no entina anatsarana ny fiainam-bahoaka ka ho aminay antoko politika gasy mifankaty manokana de efa nilaza zay hatramin'ny ela fa tsy izy constitution état unitaire fortement centralisé ka io zany agnisan'ny tongavako zany monsieur Gaskara satria ny ray aman-drenitsika FFKM zany anomboka zany zareo andeha anatina ny antoko politika sady andeha an-tany dia mba tiako hitandry zareo zany a izao fandarana ataontsika zao zany mba ahafantarandry zareo tsara fa ny problème any Madagascar ania le mivangongo loatra manko efa fantatry rehetra efa mivangongo loatra io zany efa fantatry rehetra fa mba ahafantarandry zareo bebe kokoa hoe inona marina moa ny problème misy eto ary ampafantariny koa hoe inona ny andraikitra ny resy ny antoko politika gasy mifankatia sy ny plateforme état régional anarenana ny zany zavatra rehetra izany ka tonga de tena hidirantsika Tsipriana sady hitondratsika fa makafakana mihitsy président Safoson-Louis sitrakao a satria fantatritsika tsara fa maro zany ny karazana mety hoe rafitra hita amin'ny tanana ny firenena nge manolorana zao tontolo zao fantatritsika misy ohatsika zao malagasy hoe état unitaire misy ny état fédéral ohatra ny États-Unis misy ny monarchie tsy fantatro efa misy firenena manao état régional ohatra ty sosikevitra ty ihany koa na mbola tsisy fa maro zany firenena manirana zao tontolo zao zany a fa misy zany firenena mandroso de misy mahandro atytsika na tsy tytsika aloha de ao anatin'le mahandro tsika ianao nefa raha mijery an'le firenena mandroso de misy firenena mandroso kanefa mety hoe tsy manana an'izay ataontsika hoe
arena kibony tany na arena ao anatin'ny ranomasina zay akoriny be de be zany aty Afrika Rwanda ry nosy ravavy akakely re tsy de vahitantsika an'izany ny any Europe misy Canada ihany koa reny zao tsy de tena hoe manana arena ambany tany anaty ranomasina fa de mandroso misy ndray zany firenena ndray zany ohatran'ny Mauritiana sy ny Salamza zany manana an'izay ataontsika hoe capacité ahafahany mandroso de ny arena ao aminy no ampiasainy ny fizahantany ao aminy de tsika eto Madagasikara nefa sady manana arena ambany tany anaty ranomasina fizahantany rehetrrehetra kanefa tsika farany sahirana dikan'izay ve zany tena ilay état unitaire aveny tsy mety sa kosa ilay lalam-panorenana sy ny fampiatsana an'le fitsinjaram-pahefana no tokony ho ampiarina so atsaina ao anatin'izy fa ny rafi-pitantanana tsy hovaina ao anatin'izy inona ny viko zany afaka manome fanazavana venao ny mahasamy hafa na fampitahana eo amin'ny état régionaly sy ny état unitaire tokoka laza moa anao teo fa hoe misy firenena mandroso aza tsisy arena ohatranitsika tiako lazaina zany a i firenena rehetra io taloha nahantra daholo eny izy io fa misy zany torohevitra avy amin'le firenena mandroso avy amin'ny banque mondiale FMI misy ny colloque teto amintsika teto aza de efa nisy colloque tamin'ny taona colloque io tamin'ny taona 2008 io colloque io natao teto ary efa nilazana tsara mihitsy hoe aiza ny problème tsy mampandroso any Madagasikara fa io colloque io zany a io problème hita voalazan'ny banque mondiale sy ny atrikasa rehetra io tsy hijeren'ny mpitondra io tsy hijeren'ny mpitondra agnisan'ny i problème misy amin'izy teny moa teny hoe le état unitaire sy ny état régional mbola azavaiko iny rehefa avy eo fa ny tiako resahana fotsiny zany de hoe misy zany ny atao hoe état de droit fanjakana tsara tantana sy tandalana zay zany ny condition mampandroso ny firenena rehetra io ary zay zany no agnatin'ny fonay amin'ny antoko politika gasy mifankatia sy ampianariko an'iregny tanora hitanao regny ary isorako manokana ny madame Melda sy monsieur Vonjy fa nafinaritra ny fanazavany teto ireo zany ny ampianarany amin'ny zareo hoe ny état de droit zany no afaka anavitra nyty firenena malagasy mamitsika ity ny état de droit zany inona moa ny takiny état de droit io ary zay mahatonga anany hoe azavaiko eto miaraka amin'ny mba afantarany FFKM masigny namany azy hoe ny état de droit zany dia misy zavatra roa lehibe ny tena goavanao fizarana fahefana amin'ny olombo afidy rehetra fizarana fahefana amin'ny olombo afidy rehetra manerana ny Madagasikara de faharoa fizarana fisarahany fahefana mpanatanteraka sy ny fahefany mpitsara io le hoe indépendance judiciaire raha amin'ny teny juridique moa izy de zao ny misoratra ato amin'ny teny frantsay seule une justice saine indépendante et au-dessus de toute considération partisane peut garantir la paix sociale amin'ny teny gasy moa izy de hoe ny fitsarana madio ihany maleo tena eo ambanin'ny fahatokisan'ny sarambabembahoaka no miantoka ny filaminana sy fiadanana ara-sosialy eo ny problème antsika amin'ny état unitaire atsika ty ny état unitaire atsika zany dia voalaza amin'le état unitaire atsika ty zany fa ao amin'ny andininy 107 amin'ny lalam-pandrenana le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. À cet effet, il est assisté par un conseil supérieur de la magistrature dont il est le président. Amteny gasy moa de hoe ny filohan'ny république no miantoka ny fahaleovatenany fitsarana ozy amin'izany izy de ampian'ny filan-kevitra ambony momba ny mpitsara izay izy no filohany. Le président de la République zany no président ny conseil suprême de la magistrature. De ireo namany sy mpiara-miasa aminy manao adalana magnano abus de pouvoir manao trafic asigny namany de tsy sahany le procureur général lary satria matahotra ny placeny koa izy ka zay no mahatonga tena hitako hoe mahavoantsika io zany hoe mila tsy maintsy sarahana ny fahefany mpitsara sy ny fahefana mpanatanteraka. Ny président de la république zany tsy tokony ho président ny magistrature suprême itsony ary agnatin'ity constitution zay nataony état régional aty zany agnisan'ny tombotsoa zany zay satria ny objectif ny tanjony anay dia ametraka ny Madagasikara ho état de droit.
fanjakana tsara tantana sy tandalana io zany a tsisy mana avy any an-danitra andeha anavitra antsika Madagasikara eto fa tsy maintsy ny fametrahantsika nyty firenentsika tia ho état de droit fanjakana tsara tantana sy tandalana izay ihany ny vahaolana hahatonga antsika ho firenena mandroso ka raha nandroso zany zay teo tamin'ny voalohany igny eritaona tamin'ity zay nisy zany les propositions na constitution état régional zay natolotra anay zany teto tamin'ny plateforme état régional zany dia eritaona après aty zany zao eritaona am'izao zany dia isorana ireo rehetra zay nanome soskevitra fa ireo soskevitra rehetra noraisiny zareo zay tsara rehetra reo zany dia efa noraisina dia napetraka amin'izy ity ankehitriny dia agnisan'ny ato zany azo jerenareo izy ity zany amin'ny tranokalany plateforme état régional anisany ohatra no nisoloana amin'izy ity zany ohatra dia hoe ny président de la république dia tsy manendry olona intsony ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny notre cour constitutionnelle raha talohan'ny président nanendry olona telo tao dia amin'le izy sivy zany izy taloha telo an'ny président telo neny roa neny i sénateur anankiray neny conseil suprême de la magistrature dia telo neny président de la république amin'ity zany izy telo neny solombavam-bahoaka telo neny sénateur dia telo neny conseil suprême de la magistrature tsy manolotra tsony ny président de la république tsy manina ary fandao ary idirantsika ny momba nyty satria efa ty nodresan'ny président inona avy zany no vaovao atao anatin'ity raha ampitahitsika amin'ilay androany tsy le anareo teo aloha fa le io lalam-panorenana ampiasaitsika république faefatra lantafosona revio mihitsy ity république faefatra ity moa dia samby alantsika nefa ireo filoham-pirenena tsisy nanaja azy ohatra fotsiny hoe aizany faritany mandrak'izao tsisy ny faritany mpanolotsana faritany tsisy ny faritany tsisy ny tsy ny fidina le gouverneur na ny chef de région article 146 nefa dia milaza hoe tsy maintsy mizara ny fahefana amin'ny olombo afidy ny fanjakana foibe tsisy le fizarana fahefana izany rehetra zany nefa mametraka atsika tsy état de droit satria le filoham-pirenena mihitsy zany no tsy manaja ny lalam-pandrenana raha tokony ho izy zany ka hoe état de droit tsika zany ireo filoham-pirenena tsy nanaja ny lalam-pandrenana reo ne tsy tokony validena ntsony eny ny filatsahany ilatsaka filoham-pirenena teo anao nitondra tsy napetraka anao ny faritany tsy nizarainao ny fahefana amin'ny olombo afidy agnisan'ny mahantra atsika zao dia ahoana anao mbola ilatsaka indray ohatran'izay zany tokony ide amin'le hoe fanjakana tsara tantana sy tandalana satria nahoana matahotra ny filohan'ny république daholo zany le androm-panjakana rehetra ka tsy androso mihitsy isika raha tsy mipetraka io hoe fanjakana tandalana sady tsara tantana io ka esorona ao amin'ny président de la république zany ny fahefana amin'le fitsarana tsy tokony ho président ny conseil suprême de la magistrature tsony ny filohan'ny république ka izay zany ny anazy hoe nagnisan'ny afatra apetrako amin'reto ray aman-drenitsika FFKM reto zany hoe raha mbola ambany fifehezan'ny filoham-pirenena ny fitsarana dia tsy iova zao zavatra zao fa apetrao mihitsy io fitsarana io zany mahaleo tena tanteraka amin'izay zany lasa état de droit tsika satria rehefa lasa état de droit tsika fanjakana tsara tantana sy tandalana dia atokisan'ny rehetra ny evelany any dia izay vola rehetra angatahantsika mpandrosoana ny firenentsika dia azotsika izy io nery zareo agny ane volona agnome volantsika fantary zareo arenantsika be deaibe ambanin'ny tany ambonin'ny tany an-dranomasina eo fa noho ny antsika ratsy tantana sy tsy tandalana dia gotagota eny volamenentsika io fa rehefa tafapetraka kosa ty afaka magnome tsika tosika fameno isan'ny tokantragno ary zay agnatin'ny programme ny antoko politika gasy mifankatia hanome tosika fameno isan'ny tokantrano amin'izay zany tsisy mahantra zany eto isam-bolana izay tokantrano sahirana rehetra dia amena tosika fameno amin'ny teny vazaha moa izy dia hoe revenu minimum d'existence azo tsika atao tsara zany io resaka fonctionnaire reo aizaka dia le matsiaro an'reto mpiasa-panjakana reto le ICD reto emploi de courte durée retraite ihany le mpiasa-panjakana zany dia tsy tafiditra fonctionnaire tsy mahazo numéro matricule rehefa tafapetraka atsika ty fanjakana tsara tantana sy tandalana ty
ampidirina fonctionnaire daholo ELD rehetra reo ECD rehetra reo tafiditra fonctionnaire daholo io réalignement na indice na piasa fanjakana reo rehefa mba mitovy diplôme mba mitokony ny karama fa tsy hoe samy mitovy ny diplôme anao de miasa ry anao de ambany ny karama de leraka ry ambony ny karama tsy maintsy alamina daholo zany io satria mampisy injustice sociale izany rehetra zany mbola adiditsika tokony apetraka amin'ity tandrazantsika ty fa tsy faly atsika hoe avy ny fividianana filohampirenena de ilatsaka nefa ny zavatra efa narary hatramin'ny ela tsy voavaha harianantena atsika fa hoe amahan'io problème io raha olany eo amin'ity lalampandrenana état unitaire fortement centralisé ty ka ho anay amin'ny antoko politique gasy mifankatia manokana sy ny plateforme état régional dia mbola masamy teny izay fa tsy isy fandrosoana eto Madagasikara raha tsy état de droit tsika tany-tandalana sy tsara tantana ka ity lalampandrenana état régional tiany zany na état unitaire fortement décentralisé no afaka ampandroso atsika mazava tsara misy anatin'izay zavatra zay ka andao ary ho resantsika le fomba fiasa zany rehefa tafapetraka ary le état régional ity ny anamany tsy any amin'ilay le hoe fizarazarana lasa cause côtière ozany sasany lasa tsy malagasy iray intsony ohatsy ny ahoana ny mety hoentriky ny andraiki tsy iza amin'inona sy atraiza zany ny ma état unitaire ray atsika ihany fa ny samy fahefana hoento ary le fanazavana avy amin'ny kasy misy ny plateforme état régional mihitsy ny antsika zao manko état unitaire fortement centralisé zany hoe ampelatagnan'ny filohampirenena daholo zany ny fahefana rehetra voalaza nefa ny agnatin'io lalampandrenana fa tokony hizara fahefana amin'ireo olombo afidy ny fanjakana foibe tsireo amin'ny article 146 ny am'izao nefa ny zava-misy de iny tsy mizara ary zareo ka ireo zavatra rehetra agnatin'ity état unitaire atsika ty zay tsy tanterahan'ny fanjakana no forcé nyty lalampandrenana état régional ty mihitsy no manome azy zany hoe état unitaire zany antsika lalampandrenana anankiray fitsarana anankiray hymne national anankiray fa ny andraikitra ny filohampirenena zany de mazava ho azy diplomatie extérieure fiarovam-pirenena na défense nationale de mitantana ny vola monnaie de ny contrôle de légalité manaramaso fotsiny zany ny ataony filohampirenena am'izay manaramaso andreo faritra roa amby roapondreo ambany fifezan'ny filohampirenena manko ny justice ny fitsarana ambany fifezany koa zany reo inspecteur général reo fa mahaleo tena kosa ny faritra ara-toekarena ara-social sy ara-cultural ny fampandrosoana ny faritra zany dia responsabilité ny olombo afidy any amin'ny faritra fa izay zavatra rehetra fifanarahana any ivelany na ato anatiny dia tsy maintsy manao tatitra zany ireo olombo afidy ireo dia amenany chef district zay solo-tena mpanjakana any amin'ny commune na ny préfet zay solo-tena mpanjakana any amin'ny faritra zay zany le fipetrany zany zay ka raha misy zavatra tsy mety zany mbola mijanona fanjakana natokana ihany aloha zany misy eto Madagasikara anatin'le izy fa ny état régional ny état fédéral zany no état maromaro io manko mahadiso ny olona miteny ka tiako azavainao tsara mantsy satria ny ao an-tsain'ny olona mantsy dia hoe état fédéral zay fa itsika état régional io amin'le mahasamihafa anazy mba hazavainy Andriamatoa Safo Jean-Louis Kely ary ny état fédéral zany dia fampikambanana zany izy io fédération firenena maromaro mifanakaiky mahaleo tena manana ny hiram-pirenenany manana ny lalampandrenany manana ny saim-pirenenany samy fa mifanakaiky de mba isiana libre échange hoe fifezevezena malalaka libre circulation zany am'ireo firenena reo am'le poninao aminy de nanapa-kevitra zareo hoe akambana zany reo firenenareo fédérena de lasa état fédéré samby mbola mitanany constitution ihany fa manangana zany zareo fanjakana tokana eny ambony le état fédéral zay misahana ny diplomatie extérieure sy ny sécurité ary ny monnaie
l'état régional zany ao anelanelany état unitaire sy état fédéral zany hoe lalam-pandrenana ray ihany amin'ny état fédéral amin'ny état régional ka état régional lalam-pandrenana ray ihany itsika eto Madagasikara Madagasikara ray ihany sainam-pirenena ray ihany na dia ny fanoratra azy fotsiny aza le état fédéral zany a dia état fédéré zany ny ao anatiny le état fédéré zany a au pluriel ny fanodrana le état fédéré fa ny état régional ny a état au singulier le fanoratana état régional fa ny ao anatiny a dia région autonome fortement décentralisé ny tena mampiavaka anazy amin'ity zany dia hoe misy statut satandray mifehan'ny faritra tsirairay io zany ohatrany hoe lalam-pandrenana kely zany fa izy satany fitenenana samby manana ny azy io ve samby manana ny azy io eto merina ohatra manana ny azy ny merina hoe inona ny tokony soratan'le solombavako amparitra ny hoe tokony lalàna ifehny merina ny agny amin' zareo any amin'ny androy ohatra manana ny azy ny any antsinanana satria tsika zany a samby manana ny harenantsikatsika io samby manana ny culturantsika zany atsika io donc zany afahantsika mitandrona an'izay culturantsika zay mamoaka an'izay dia misy lalàna zany fomba hitantanantsika azy ohatra ny fotsiny zareo antandroy ohatra mialatsigna raha ny antandroy ohatra hoe fady sokatra ohatra dia mety soratany zareo agnatin'ny lalam-pandrenana amin'ny zareo fotsiny ohatra hoe zay manao ny sokatra io ohatran'izao dia zao ny ampiarinay aminy am'le sata agny amin'le satany mifehezany zareo any le fomba mpanao-ny zareo agny ohatra azony atao ohatra hoe zay mangatratranay mangalatra taolagna dia zao ny anina ny ampiarinay azy tonga dia agny amin'le sata zany zay satria ny problème amin'ny faritra hafa sy ny problème amin'ny faritra hafa zany samy manana ny problémany fa zay zany le problème antsika zany amin'ny état unitaire atsika ty zany tsika tonga dia miteny hoe malagasy tsiraiky tsika rehetra marina malagasy ray tsika fa misy foko maromaro ao agnatiny zay a miconstitue an'le malagasy zay zany ny tena fipetraka an'izy ity monsieur Gasikara ka aminay manokana tsy mampandroso atsika amin'ny lampandrenana ahatra amin'izay zany tsy mifanaraka amin'ny fomba mmpanaontsika malagasy le lampandrenana ny ahatra teto izy io koa moa zany efa tonga hoe le filoham-pirenena zany zay vao manola lampandrenana dia zay mampety azy nosoratany agnatin'ilay lampandrenana dia asiany vidim-bahoaka hoe oui ou non fa ity kosa zany la lampandrenana voalohany eto Madagasikara hoe mbola tsy tonga eo amin'ny fitondrana anao zany dia tonga dia fa manolotra lalam-pandrenana fantarany vahoaka dia ekeny vahoaka dia zay tafiditra eo a dia tsy maintsy manaiky an'iny fa anao zany filoham-pirenena tsy ho voatery tsony zany ianao hoe anolotra lalam-pandrenana fa tsy maintsy manaiky an'io anao tsy maintsy manaiky an'io ary matoa ianao mirotsaka zany dia efa fantatra hoe io efa fantatra hoe io izy ity misy fanamarihana kely ndre mato Safo Jean Louis satria za sady mijery an'le boky any eto zany zany hoe ny faritra tena mizaka tena marina zay zany le ao anatin'ity sosikevitra ny gasy misy ny plateforme état régional ty io koa zany le problème izy kely raharoto kely izy le terme malagasy mihitsy koa zany ny mampanahirana le hoe mizaka tena arabola sy ara-pitana hitanao zany tsy mandaitra amin'olona en français de décentralisation administrative et financière misy fiantraikany tsara mihitsy fanitsika hoe mizaka tena dia ohatrany maiva ohatran'ity zao ataon'jareo hoe décentralisation émergente dia ataon'jareo hoe fizakantena miabo maivana tsy dia mipetratra lisy ka zao fandehany misy an'le hoe dia zay ny mahatonga anay miteny hoe samy mampiasa ny volany zay le décentralisation zany moramora miditra agnatin'ny sainan'olona ka eo mihitsy ny eo am'le samy mampiasa ny volany ny any amin'ny faritra manana an'ireo arena tsy tapesipesena na ambany tany zany na ambonin'ny tany zany na fizahany tany zany na anaty ranomasony zany fa ny fanontaniany maro androany vao naheno an'ity ary tsy vao androany fa efa hatramin'ny izy menata reny sy tsika tamin'ny heritaona dia hoe ahoana zany ny Antananarivo ahoana zany ny Lalamanga ahoana zany ny merina ao anatin'ilay satria inona zany le arena ho ampiasaina eto inona le tany eto io zany dia efa misy tsy mitovy kely inona ny fanazavana hoe tsika zany rehefa tonga zay fotoan'izay amin'ny ahafahany mizaka tena fa ny Antananarivo manokana zao atoroko anareo teneniko amin'ity faritany Antananarivo ity région Analamanga ty tamin'ny taona 2008 Serge Rader adjoint maire izy io tamin'ny commune urbaine Antananarivo Kabira Dionis directeur chargé du transfert des compétences et des ressources au ministère de l'Intérieur Jean-Éric Rakoto Arsoa izy teo moa dia président notre cour constitutionnelle Léon Ramamoun Soa, consultant en développement et évaluation institutionnelle. Ireo olona reo aloha fahitako azy
mety merina angamba ry zareo reteto fa tsy côté zareo hoe mialatsy hoe amin'ny firesahana fa re olona reo dia nagnazava tsara mihitsy fa Tananarivo zany a sy Tamatave tamin'ny nahitana zany hoe 80% ny budget ozy ry zareo no namoaka azy satria azy mahitako an'izany 80% ny budget de l'État ozy a azo tao amin'ny trésor public ny Tananarivo sy Tamatave nefa ozy a 1% anio ihany no nampiasain'ny commune ny Tananarivo dikan'izay betsaka ny vola eto Tananarivo betsaka na de fotsiny hoe io etra amin'ny tragno vato be dehibe ny Tananarivo io hoe raha ny commune ny Tananarivo ka nampiasa ny vola miditra amin'ny commune ny Tananarivo tsy ohatran'izao ty commune ny Tananarivo ty ary zay ny tanjony fa i commune ny Tananarivo io zany victime ary za de miteny anareo eto Tananarivo irodana daholo io vatovatonareo rehetra io atratrana éboulement signa manio satria tsisy vola le commune ny Tananarivo ikarakarana ny entretien le canal de mandeha amin'ny tany tokony tsy ela be io tsy nirodana nagnino izy zao nirodana satria tsy voakarakara ny commune ny Tananarivo ny canal ny rano victime koa io commune ny Tananarivo lasan'le pouvoir central zay zany mahadiso hevitra antsika le côtier sy merina mitondra ao agnatin'ny fidonam-panjakana no mahazo tombotsoa asana mazava le fagnazava ny côtier sy ny merina zay eo amin'ny fitondrana no mahazo ny tombotsoa fa rehefa tsy ao agnatin'ny fitondrana anao de vizana ary anisan'izany commune ny Antananarivo zao commune ny Antananarivo io ane io rano be io efa misy 20 taona ny agny Tamatave ohatra ny rano madio raha vao morana ny andro de fa agny ny rano fa miteny fa tsisy mieno fa zao izy io vao tonga eto Tananarivo vao morana eto Tananarivo de fa feno koa ka ny vahaolana amin'io de zao mila mampiasa ny vola miditra ao amin'ny commune fa tsy commune ny Tananarivo ane voa koa amin'io 7 isanjato ilain'ny fanjakana io tafiditra ao anatin'le tafiditra koa ny commune ny Tananarivo ka eto de miteny aminareo ny nareo zany zao atao anatin'ity proposition ty hoe tonga de misy chiffre exact hoe ny satria tsika zao toy nandray ohatra 15% ngamba ny iza le firenena andresantsika teo iny adiniko kely ndray le izy teo i raha i Afrique du Sud Pretoria fa rehefa ho ampiaritsika ty de 400 sisa miakatra ty zany sady tsisy an'izay ny enao sa zay ifanarano anatin'le sata sa hoana efa mazava izy ty zany ka izy le teneniko amin'ity zany de efa mazava tsara zany izy tsy ato hoe ny vola rehetra miditra amin'ny recette des douanes zany igny zany ny fanjakana ao anatin'le lalam-pandrenana io amin'ny lalam-pandrenana vaovao ty misy petsy fantatro hoe petsy fafidy sady mba ahafahantsika ihany koa zany manaraka an'la izy natoko mangamanga mihitsy manko izy ato am'izay hita tsara mihitsy am'izay zany izy miavaka tsara izy amin'ny andininy 161 da ohatra ny fidiram-bolam-bahoaka ny faritra zany de ny rehetra rehetra amin'ny faritra de mijanona amin'ny faritra ny amin'ny commune manko satria amin'ny commune ane ny idiram-bola de ny 9% zany mijanona amin'ny commune de ny 9% amenan'ny faritra ny vola miditra amin'ny fokotany moa de ampiasainy agny izy satria ny fokotany any ao agnatin'ny faritra fa ho an'ny fanjakana fohy be kosa dia ny recette des douanes rehetra igny ihany ny fanjakana fohy be io zany rehefa jereny izy io à peu près eo amin'ny 50% izy io vola azo avy amin'ny abatseranana rehetra eto Madagasikara io zany vola miditra amin'ny fanjakana fohy be ny fanjakana fohy be ny vola azo avy amin'ny fanampiana avy any ivelany ary ny vola azo avy amin'ny ino ty findramam-bola findramam-bola zay fierana araky ny lalàna ny fipetra momba zay le mindram-bola zany io zany reo ny ampidonana ny fanjakana fohy be zao ary mba tsy averitsika izy tsy miante izy tsy mikarakara ny fampandrosoana ny faritra tonga de fanjara ny faritra mazava tsara mihitsy fa zao eo amin'le rafitra ary ohatrany ahoana indray ary ampandehan'ireo le zavatra rehetrarehetra eo tsika zany zao am'izao état unitaire io misy an'le mpanatanteraka de ry mpanaramaso zany eto ry solombavam-bahoaka sy ry loolony Madagasikara ka ohatrany ahoana indray zany ny rafitra
isy solombamoaka kely koa ve zany isaky ny faritra zay le solombavam-bahoaka amparitra dao tantara inavy ary ny rafitra misy zany le gouverneur iny zany le gouvernement local zay taritiny gouverneur le gouverneur zany fidimbahoaka izy fidiny de rehefa talany eo zany le gouverneur de izy zany mifidy an'le commissaire général commissaire général zany agnaran'le ministre fa tsy ministre commissaire général eo mifiry eo zany io sa mbola tsy voafetra loatra bon za aloha mbola tsy nametra an'io za mbola tsy nametra an'iny de eo zany ny commissaire général ohatra mikarakara ny fambolena ao agnatiny mikarakara ny fampianarana ao anatiny mikarakara ny arena ambanin'ny tany ao agnatiny mihoatra an'izay zany misy le commissaire général dia ny mitovy am'izao ihany izy ireo zany de misy zany ny solombavambahoaka amparitra vidina koa reo izy ty zany natao an'izy ty zany dia ny président ny fokontany ny maire zany no natao solombavambahoaka amparitra satria izy io eo amin'ny 15 jours ihany zareo mivory ny maire rehetra zany no natao agnisan'ny solombavambahoaka amparitra ny maire de ao koa moa ny conseiller régional reo zany agnatiny ao koa dia ny présenter an'le programme zany le gouverneur eo agnatrehany solombavambahoaka amparitra hoe zao ny programme satria misy zany le budget de tsy maintsy présenter le équipe-ny gouverneur eo amin'ny lehibe solombavambahoaka amparitra zany le programme anasany de manatanteraka izy raha misy zavatra tsy mety ataon'le le gouverneur amparitra zany dia azony reto solombavambahoaka amparitra reto amin'ny destituer azy agnisan'ny ao amin'ny solombavambahoaka amparitra koa reo député voafidy ao agnatin'ny district sy ny sénateur samby mikambanao fa ny député voafidy amin'ny district moa igny zany ao agnatin'ny député national rehefa aveo solombavambahoaka national miaraka amin'ny sénateur ohatran'izay zany le fandehany azon'le solombavambahoaka raha manao abus de pouvoir ohatra ireto mpitondra amin'ny faritra ohatra le équipe-ny gouverneur azon'ny président de la république andefasana aloha inspection d'état zareo azony ataon'le solombavambahoaka amparitra ato koa zany mamelendry zareo de am'izay zany izy mitandrina satria ny problème zao ina ny zava-misy le mpiasa mpanjakana avy ambony ety any no mampanao tetikasa any ambany agny de na misy aza détournement zareo ihany tsy manao an'le inspection de ozy ny banque mondiale zany anisan'ny problème atsika ety izay alatra rehetra hita amitsika tsisy hita anisan'izany ohatra regny ino izy ty volamena tamin'ny ministère regny tsy hita mandraky zao fa amity izy de mazava tsara mihitsy fa manana responsabilité tanteraka ny filoham-pirenena amin'ny contrôle de légalité sy ny défense nationale ny sécurité nationale misy fanamarina kely raha ohatra ka zany tsika miresaka an'izay satria efa mitantaritsika zany le tombotsoan'ny Madagasikara mihitsy rehefa mampiatra n'le rafitra état régional zay moa zany fiantsoanan'le izy état régional zay zany amin'ny ankapobeny mazava tsara zany andraikitra san'ireo androm-panjakana rehetra eto Madagasikara zany amin'ity état régional zay resanareo ty fa raha ohatra ka tsika zany mijery hoe inavy mety ho andraikitra ao anatin'le hoe mpanatanteraka zany hoe lasa mpanatanteraka hatramin'ny gouverneur ave zany sa ahoana ny ao anatin'le izy andraikitry ny gouverneur andraikitry ny filoham-pirenena andraikitry ny ben'ny tanàna andraikitry ny tsy misy fifanitsana andraikitra so zany afaka mamendy isikely aloha marina fa tsy ho voatantarantsika eto daholo ty boky ty fa zay ny tanjony fandarantsika hitondra fanampanazavany ianao mantsy tombotsoa amin'ny fizarana andraikitra am'izay andraiky mpanjakana ngany ilazantsika azy zay zany araka le teneniny moa izy teo any ny filoham-pirenena zany de fa igny zany ny andraikitra diplomatie extérieure défense nationale contrôle de légalité monnaie atomboko zany izy hoe agny amin'ny fokotany ny fokotany moa zany de araka fahitantsika azy zany manana andraikitra lehibe de lehibe zany ny fokotany na amin'ny fanisam-bahoaka zany na amin'le raha madinidinika ao aminy zany fa ny commune zany ny tena hoe manana andraikitra goavana zany de ny commune sy ny gouverneur koa ohatra fotsiny miteny ohatra ny ben'ny tanàna ohatra ny école rehetra dia ambany ny école primaire zany sy ny secondaire ohatra dia ny commune ny mikarakara azy ny commune ny manao appel d'offre raha misy fagnamboarana école ohatra fokotany miteny raha hoe misy amina fokotany anankiraiky zao nisana zaza
dia tokony hanamboarana école zany dia ny commune ny manamboatra n'iny école iny. dia amin'izay zany tsisy gouvernement hoe ministre ny fanabeazam-pirenena sy ny salamzany sa misy ihany sa misy izy fa manao récapitulation fa tena ny tompony zany dia tena any amin'ny faritra satria ny amin'ny programme ny fampianarana ohatra dia any amin'ny primaire ohatra dia tokony mianatra ny arena ny zavatra misy ao anatin'ny faritra fotsiny le zaza zavatsara dia any amin'ny secondaire izy ohatra mianatra ny zavatra misy eto Madagasikara dia any amin'ny lycée agny ohatra izy vao mianatra ny zavatra international ohatran'izay zany izy ka rehefa miditra mianatra le mpianatra dia tsisy mandoa satria zonankizy eny ny mianatra tsisy mandoa droit zany responsabilité ny commune io tsy fonctionnaire ny fanjakana ny mandefa ny le mpampianatra fa ny fampidirana mpianatra dia any commune tsisy mandoa droit zany ka rehefa ohatra ka hoe ny lacré ny fitaovana madiny koa dia ny commune ny manao azy amin'ny budget ny commune raha misy mpampianatra tsy ampy ohatra dia anjaran'ny commune mahafaka mitady aloha olona mpampianatra vacataire asolony azy dia ny commune ny mandoa ny karaha manigny mpampianatra igny fa tsy ny ray aman-drenina mpianatra ohatran'izao dia agny amin'ny lycée ohatra sy ny université any faritra indray agny any faritra indray ny mandraikitra an'igny agny satria ny université zany amin'io dia indépendant tanteraka io boursana mpianatra io efa tsy aty amin'ny ministère Antananarivo ntsony ny mandoa azy fa any amin'ny faritra any amin'ny vola miditra any amin'ny faritra ny mandoa ny boursana mpianatra satria ny mpianatra rehetra tsy maintsy mahazo bourse miova tanteraka mihitsy zany ny fomba fitantanana ny firenena ka atsika zany mila masaha tsika miditra amin'izay fa raha hoe tsy masaha tsika ka hipetraka amin'izao fotsiny dia efa hita moa zao efa mivarotra zaza sisany malagasy ka mila fasahihana io ka zay zany ny ararotiko eto hoe ianareo ray aman-dreniny FFKM andeha hitety ny mpanao politika azy rehetra tsy maintsy mapetraka ho état de droit na fanjakana tsara tantana sy tandalana ity firenena ity fa raha tsy zany aty tsy mandroso ary zany agnisan'ny tanjona objectif anay ato amin'ny antoko politika gasy mifankatia dia ametraka ny Madagasikara ho état de droit fanjakana tsara tantana sy tandalana raha ohatra nareo ka sarotra aminareo anaovanan'ity dia ty lalampandrenana efa namena ity fotsiny amafiso dia efa vita mifampiresaka atsika hoe ahoana ny fomba mifantarahana an'ity dia vonona izay amin'ny antoko politika gasy mifankatia ifampiresaka momba n'izany izay ny mety ny amin'ny fitantanana zany hoe izy moa zany misy ihany ny rafitra mpanao lalàna sy ny fitsarana sy nanao anatin'ilay izy manahoana indray président Zavao Jean Louis ny resaka mety hoe tombontsoa ara-teo karena zany satria io ny tena tombontsoa lehibe rehefa tena ampiaritsika andao tantarao azavao mihitsy izay le tombontsoa ara-teo karena zay par rapport an'ilay état régional eo ihany koa le satana le statut zenao zay mety ho tombontsoa rehetra zany mba ahafahana mandresy lahatra satria mandresy lahatsika manao an'io fandarana io ny tombontsoa ara-toe-karena izy moa araka le teneniko zany samby manana ny arenany zany ny faritra tsirairay samby manana ny arena fa ny mampalahelo amin'izao zany exprès tsy amena fahefana mihitsy zany ny be ny tanàna ny olombo afidy any amin'ny faritra ahafahan'le zareo aty amin'ny fanjakana foibe manao lava-tagnana malaka n'io arena rehetra io zany miteny aminao za mino maromaro na ohatra io alatra sokatra agny amin'ny faritany Tuliary io za mino fa tsy ho antandreo mihitsy andeha angalatra ny sokatra ny zareo agny ohatra fa amena fahefana lehibe ny tanàna zany hiaro ny arena ao aminy le fiarovana zany mba misy le tamberimbidy le ristourne miditra ao anatin'ny commune tsy maintsy mandalo amin'ny commune zany ianao tsy maintsy misy zany ny fagnaraha maso io ane zavatra mora ane manao an'io amin'izao fotoana zao efa misy ordinateur zao e fa anjaran'ny commune misy organiser amin'izay hoe raha misy ohatra ka hoe misy fitandrana volamenaka vaky ery ohatra dia anjaran'ny commune mandefa olona agny misavan'ny papier rehetra n'izay olona zay hitandraka agny dia tsy maintsy mampiditra vola amin'ny commune ohatra le zavatra tadiavan'ny commune ane mba azahoan'ny tamberimbidy ahafahany manao fotodrafitrasa ao aminy fa tsy ohatran'izao tsisy tamberimbidy aminy fa lasa manana fahefana tanteraka zany ny commune sy ny faritra zany amin'ny arena zay mivoaka ao aminy satria ny manamboatra lalana ohatra araka le teneniko teo ohatra ny école any commune manamboatra lalana communal ohatra dia any commune manamboatra lalana régional ohatra dia any région amin'le vola miditra ao aminy fa io zany araka le teneniko zany io
tsy haiko izy io na tsy fahasaizandry zareo zany ny ametraka azy na tsy fahaizandry zareo a fa mila fahasahiana mila fahasahiana ny zavatra rehetra ka sody any am'le hoe matahotra am'le fahefana satria sarina zay mpanao politika aka tsy tokony atahotra anao eo mihitsy ny agnaraloatako a mahita nyty ray amandreny amin'ny FFKM ty andeha hitsidika ty ny fahefany tsara tsy maintsy alana ambany ny filohan'ny repoblika zay fotsiny ane izy io e le filohan'ny repoblika zany a tsy tokony ambany fifehezantsony ny fitsarana fa mena fitsarana indépendante izy araky le teniko teo regny hoe mba isian'ny filaminana fifampatokisana amin'ny eto zany a de tsy maintsy mahaleo tena ny fitsarana mazavatsara zay raha ohatra ndraytsika miresaka ao anatin'ilay resaka fizarana an'le arena ino manko ny adevitra kely teo foana zany a de hoe neny fohy be ireo le abatsirana sy abatsirana fa ny impôt sy ny taxe zany iny janona ho an'ny amin'ny faritra de mba mariska zany le amin'ny faritra zany le olona mariska hoe ivolana latsaka atsika tiany a lasa nanaovan'ny fotodrafitra azy zao anao mandohetra anao ilavaka hitanao androany igny folo taona mbola igny fotsiny eo ka i matsy eny amin'ny commune ny tena takina président Jafo Jean-Louis de avao ny commune mandefa azy any amin'ny faritra zany no mitantana azy ve sa le commune sa ohatrany ahoana non igny ndray organisation andry zareo amin'ny finance ndray igny satria ny amin'ny commune ane efa misy ny caisse ny trésor koa e agny amin'ny faritra zany ohatrany Tamatave zao ohatra misy koa ny trésor fahitako anazy igny organisation au niveau ndry zareo igny code fotsiny fahitako anazy code fotsiny mipetraka amin'igny de fa hoe zao daholo vola tafiditra agnatin'ny commune ny Tamatave zao tafiditra agnatin'ny commune ny Brickaville ohatra zao commune tafiditra am'zao igny zany code fotsiny igny au niveau ndry zareo financier igny tsy problème igny amina de rehefa aveo 60% an'io mipetraka amin'ny commune 40% amenany amin'ny faritra fa ny tsy hitanao mihitsy flou tsy fantatra hoe ohatrinona ny lasa ry ohatrinona ny lasa ty de hipetraka amin'izao zavatra flou zao fotsiny ve tsika mazava tsara mihitsy ohatra'izay zany ny fitantanana arabola ary teko arena manao anandray ny sehatrafa zany ohatra miresakitsika zany zao fampianarana zao toe fandresanao kely ohatra hoana ny organisation any amina resaka fanadinam-panjakana ny rafitry ny fanabeazana fototra ny faharoa ny ambaratonga ambony sanam'zany ny eritreretana ihany ve sa latisika natsika de fanabeazana ihany izy moa araky le teneniko zany antsika zao ne ohatra manao examen na CEPE samby agny amin'ny faritra ny manao azy tsy fa zany ihany izy zao aloha de ohatran'izany izy io fa amin'ity zany mazava tsara fotsiny hoe amin'ny faritra anankiray zany a de ny zavatra ianarany zareo amin'ny faritra anankiray de ny zavatra misy ao agnatin'ny faritra ihany ny zanaky ny faritra ny Tananarivo ohatra de ny zavatra misy atao Nalamanga no ianarany ny agny Antsinanana ohatra de inona ny vokatragny mety miresaka ny akondro hoe letchi inona ny atao amin'ny faritra Nalamanga ohatra hoe vakinankaratra ohatra de ao ny azy ny paiso ny pomme ireo zany mila tokony vo maîtriser le mpianatra hoe inona daholo ny tombotsoa ny vokatsoa ny fampidiram-bola mety ho azo amin'ny reto vokatra misy ato amintsika reto ohatran'izay ne le ilaina aminazy io e satria ny problème amintsika zao zany de zao ny tokony mametraka fanontaniana zany antsika malagasy maninona atsika tsy manao exportation ana mananasa maninona atsika tsy manao exportation ana akondro maninona ny pomana antsirabe tsy atao exportation io paiso satria tsy manana fahefana le commune ifanaraka any ivelany fa mba sitrapon'le maire ane mba hitady lalambola izy agny ivelany ka rehefa mahita lalambola avelany izy de tonga zany ny mpanambola avy any ivelany miankadre direct n'le mpamboly ao aminy za mahita ny paisona antsirabe ny tsara fa io tsisy exportation io fa tonga ny olona agny ivelany de miankadre hoe iza daholo ny mpamboly eto de mampetraka laboratoire zareo magnara-maso ny rehetra reo zany de mampetraka an'le izo ohatra hoe ara-dalàna reto azo atao exportation de ry zareo ihany mitady ihany ohatran'izay zany ny tombotsoany izy ty zany ny commune tsirairay mahafaka mitady lalambola any ivelany ho an'ny mpamboly ao aminy satria io mpamboly io zany manan-karena io mpamboly io amin'ny fambolena zay amboariny fa le fambolena antsika ty zany tsisy encadrement samby manao zay tiany atao eo fotsiny le mpamboly samby manao zay ho afany zany hoe ny ohatra hoe nisaky ny commune na ny faritra zany de afaka manao an'izay ataontsika hoe fidetavana mpiara-miombonantoka ny ivelan'izay zany eo zany tsy misy malalaka ny fanjakana coopération décentralisée coopération décentralisée mahafaka malalaka tsara mihitsy izy hoe mitady mbonantoka fa araky le teneniko ny fifanarahana de tsy maintsy amena ny chef district
solotegna mpanjakana amin'ny commune dia menan'ny préfet solotegna mpanjakana amin'ny région. Mazava tsara mihitsy ny ao anatin'izay. Miala tsiny somary miditra kely amin'ny antsipriany mantsy mba hahafahana tsara mahazo tsara zany ny tena tongavana ao anatin'le izy. Manao olandray ny rafitry ny mety ho folo alin-da sy ny salamizany zany ao anatin'le izy. Folo alin-da misaotra betsaka anao nagnazava an'igny satria amin'izao fotoana zao manko zany a nisy folo alin-da mihitsy zany misy miaramila mba nagnome sosikevitra zany amin'ity état régional ty. Raha tamin'le lalam-pandrenana navoakanay voalohany izy io tsy tao fa zareo zany nany hoe reto izy mba jereo koa dia nampidirinay zany a io rafitra ny folo alin-da io zany ato amin'ny 197 angamby izy zay ato amin'ny 197. Ny filoham-pirenena zany tsy hoe izy ny chef suprême des armées dia zay olona tia nomena général dia nomeny daholo. Lasa mampikorontana le rafitra ao anatin'le folo alin-da. Tsy hoe chef suprême des armées za dia irianina tiatiako dia ampiakariko général non fa mametraka zany amin'ity zany conseil suprême de la défense, conseil supérieur de la défense. Ay filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena. Filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena. Mazava tsara. Dia anjaran'ny zareo armée zany amin'ny s'organiser ao dia ry zareo zany manara-maso ny fivoaran'le manamboninahitra ao aminy. Dia ry zareo zany ny mahita hoe rianina tokony akarintsika général na rianina dia igny atolotra ny filoham-pirenena. Tiako tenena izy zany tsy filo faratampony folo alin-da na nitafika intsony filoham-pirenena ty. Mbola izy ihany izy ihany ny chef suprême des armées. Président de la République ihany ny chef suprême des armées. Fa ny fanapahan-kevitra momba ny fampiakarana gradena général dia tsy anazy. Fa ny le conseil supérieur de la défense. Reo no manapaka hoe ty afaka miakatra ty tsy afaka miakatra. Dia atolotra ny an'le folohan'ny république amendry zareo proposition dia anjaran'ny président de la républiqueamijery hoe manapaka an'igny au niveau ny conseil des ministres tsy maintsy ny président de la république manodra fa raha ohatra koa président hoe tsy mety ty za tsy poro amin'ny anankiray ty ohatra dia anjaran'ny président de la république manome proof hoe inona ny dikany nandavany ny nomination anty ka amin'izay fotoana zay tsy mbola any amin'le filo ihany ny teny farany nge zany fa tsy any amin'le filan-kevitra ambony le président de la république kosa ny chef suprême des armées fa ny fahefanana faratapa zany hoe inona ny laivana filan-kevitra ambony momba fiarovam-pirenena raha mbola ny filoham-pirenena no décideur. Fantatro tsara ny problème ny article 54 amin'izao ny amin'ny resaka fanendrena prime ministre hoe maro anisa ary amin'ny antemera-pirenena dia alefa dia makaria amin'ny filoham-pirenena dia hitanao ireny problème satria ary ihany ny tompony teny farany fa ty zany sous forme fotsiny dia sody ohatr'izay koa ty fantatro na tsy ohatra hoe misy tena fanapahan-kevitra lehibe amin'ny tafika mazava ho azy anie le filoham-pirenena tsy maintsy ifampidinika izy amin'reto conseil supérieur de la défense reto hoe izy tsy hanapatapaka fotsiny fa izay fotsiny ny zavatra isorona aminany zany hoe tsy tokony izy ny iproposé hoe inome général tiany fa tsy maintsy aviaty no miproposé azy. Dia iza mandrafitra an'izay le filan-kevitra ambony ny fiarovam-pirenena zay ka igny zany le tenenako hoe zareo tafika na ny proposé an'io zaho tsy ao amin'ny tafika za ny soratanao zany izy io dia manantena zany fa ry zareo zany rehefa tena zareo mbola matahotra ne zareo zao agnatonanao fa io zany sosikevitra napetrana dia ny soratana za zao tsy teny aminao hoe zany tena mahay momba ny tafika fa rehefa tafipetraka zany io conseil supérieur de la défense dia tsy maintsy ry zareo no famory ao dia ry zareo no manapaka ny fanatanterahana an'io. Asana mazava tsara mihitsy. Dia raha ohatra ary zany zao ny amin'ny titolo-kevitra ao anatin'le izy ity zany inona zany mety ho tombontsoa azo n'lay tafika zany amin'ny fisian'ilay izy ohatra zany ka izao ny gasikary amin'izao fotoana zao zany filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena mikorontana ny tafika ohatra zao dia ahitanareo manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika malagasy sy ireo manamboninahitra lefitra ambony io zany le sous-officier supérieur angambany io zany proposition namendry zareo zany izy io io proposition namendry zareo zany izy io fa hitanao mikorontana ane izy zao zaho mahafantatra maramila regny satria zaho mba zanaka maramila koa ny tena misy ataon'zareo colonel midéborde misy colonel lefa ela be izy eo tsy lasa général fa misy le tonga avy faratiny lasa général satria izy mafatafantatra sy namanama mpitondra marony tsy fantatro marony zany dia ialana an'izay zavatra zay zany dia apetraka mihitsy hoe le conseil supérieur de la défense no manapaka hoe ty efa ela tiany miakatra na hoe ampy zay be dehibe loatra reto ka tsy hagnano recrutement firitsony antsika aloha ary amin'ny akmille ohatra apetraka amin'zareo mihitsy zany ny fahefana mandamina an'io fa
raha am'izao fotoana zao ne be deaibe ny colonel sasany aza efa tokony olo akatra généraly hatraminy ela izy ny zandriny aty indray no miakatra général de manimba n'le toetsainany militaire zany zay zavatra zay. Misy anakily manaitra kely anaty ireo manam-pahefana izay nitondra teo aloha na olom-boafidy izy na olom-botendry dia miato amin'ny asany daholo raha vao tonga ny mpisolo toerana azy amin'ity lalam-pandrenana vaovao ty. Igny ndray zany a tsy azoko samy miova igny indray zany hoe passage igny e ay am'le ohatran'ny tetezamita kely elana am'le lalam-pandrenana zao a hiditra satria ivadika lalam-pandrenana zany atsika de agny zany ity fa ny zavatra misy zao zany aloha de hoe ahoana ary am'izao zany andeha ny fifidianana de ahoana ary ty lalam-pandrenana antsika ty nefany tsy nandeha ny firesahana azy agny angamba zao ny tsara hoe tokony iresahantsika amin'ny rahalahy. Eny ary ny antsipiriana saika efa voaresadresakitsika avokoa hoe fa raha ohatra ka mpandany any akalo milohan'izay manahoana ny ACC sy ny talomo araka ny teneno tsy manendry membre ny ACC ny filohampirenena fa telo sery am'izao fotoana zao zany ny problème misy amin'ny fifidianana zao zany tsisy tsony am'ty lalam-pandrenana ty amin'ny lalam-pandrenana ty tsisy mazava ho azy ngamba fa tsisy zay vao tsisy tsony crise politique post électorale satria mity tsy mila seni andavanandro igny amin'ny fokotany zany zay feny 18 ans de efa mandalo amin'ny fokotany izy manoratra ny anarany hoe za feny hoe de ohatran'izay zany izy amin'ty andavanandro de rehefa aveo zany rehefa tonga ny fifidianana président ny fokotany de automatique tsy maintsy mazoto le olona isoratra anarana rehefa 20 taona izy ifidy be ny tanàna de efa au niveau ny ministère ny intérieur de efa mahavita de reo mpividy maventy rehetra reo zany a ny président ny fokotany ny be ny tanàna sy ny conseil municipaux ny gouverneur sy ny conseil régional ny solom-bavambahoaka sy ny sénateur reo mpifidy maventy mifidy ny président de la république de milamina satria am'izao fotoana zao ne anao fifidianana président misy olo laby aza mbola tsy mahita agnarany tsy mahita nino agnany ambany volo agny nefa ny asianao ifidy tena zavatra hors sujet ny zavatra misy eto Madagasikara normal antsika raha agnisan'ny firenena 10 farany mahantra io olo firenena ambady afaratsika io ane firenena tsisy arena izy io fa miady ny antsika tsisy ady tsisy ino de eto tsika de me mahantra fotsiny eto am'izao mazava tsara mihitsy hono andry mato Zavao Jean Louis raha ohatra ka zany atolotronareo izy ity de tonga de lanina amin'ity endriny ity satria teto manko nisy adevitra koa tsy mety tsony le fitsapakevy-bahoaka tonga de ensatsy io fotsiny fa tokony alefa pary article sy ny sahala am'izany sa mba manahoana ny hevitra ao am'izay adevitra sy momba ny fandanina lalam-pandrenana io crédibilité io crédibilité nao le mitondra io za manokana zany ohatra de efa nalaliniko hatramin'ny ela ny problème ny malagasy de inona ny solution de io zany no hitako de miformer jeune zany aho magnazava ananjy io dans tout Madagascar de amina zany matory jeune nareo ka miditra masaha miditra ndraikitra jeune nareo ne atoroko anao jeune étudiant reo tsy hiditra fa tany io de efa miteny fa leo zay amina politique zany de asa leo politique nareo fa managna responsabilité satria le politique atsika zany tsisy azo idirana izy ela be zay fa am'izao fotoana kosa azo idirana tsara ty mora azavaina de mazoto ry zareo mazava tsara misy ary vaovao mahafaly zany hoe samy mampiasa ny vola ny faritra ao anatin'ilay sosikevitra zay atolotronareo ny tsitratritra tsy aritra farany dia manao ahoana zany meto fampiarana azy ty zany raha ohatra ka avetrany zany satria tsika zao kiondalana ihany koa tena miroposo roy fantatrao tsara tonga de kiondalana zao zany mba tsy lazako hoe occasion zany zao afahana manatanteraka nisy ty satria ho tapitra le ity mandat ty de afaka manararotsika miova am'izay atao hoe rafim-pitantanan'izay ahoana ny lalana fahatongavana any sy ny andalo fifidianana sy ny sahala am'izany ve raha sanatria ohatra ka tsy ho raisina ty sosikevy ty raha misy candidat ve vonona ny ampiatra nisy ty miaraka ve ny gasy misy ny plateforme état régional sa hoentinareo ty any amin'ny fifidianana zay ho ataotsika eo de lalanareo de ianareo no hoentinay mihitsy ty satria izy araky teneniko zany matoa zany izy ity ka nisoratanay tao amin'ny gasmi
ny cadre ny gasmi zany nanoratra azy zay vao nentina izy eo niveaun'ny plateforme nanangana plateforme matoa ny fanjakana tsisy ny resaka an'io matory zareo tsy nanoan'io dia zay amin'ny gasmi hitondra nyity hatramin'ny farany ilatsaka zay amin'ny fifidianana filoam-pirenena lany dia manao référendum hoe ekenareo hoe ty lalam-pandrenana ty satsira zay zany no espoir anay satria araka le teneniko zany matory rehetrareo ka tsy nasana no an'io tsy fahasahiana tsy haiko na tsy fahasahiana na incompétence fa matoa io tsy tafipetraka tamin'ny androm-panjakana rehetra misy ny sénateur misy ny solombavam-bahoaka misy ny ministère tsisy nametraka an'izany hatramin'izay misy dikany midika zany candidat filoam-pirenena avy andre matoa Safo Jean Louis anoantsika miresaka eo tamin'ny 2018 efa nanao marina sa tsy marina zany dia anao ndray zany zay amin'ity mba ahafahanay manolotra nyty lalam-pandrenana état régional ty dia zay vonona agnampy anay dia magnampy anay ary tsy manosy botanana fa mandray ny rehetra zay vonina ao anaty lisy andre matoa Safo Jean Louis ndao ary omeo antoko ireo mpijery antsika ireo malagasy manaraka atsika ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny mety misy resy lahatra fa mbola miafikafinany reseo lahatra zay androany ary fahitiny any vaolana tokana anafaka ny Madagasikara ao anatin'izao fanantsana lalina ka hidirantsika amin'ny fampandrosoany naviny mety ho antoka izay hoentinao no sady amaraparana ny fandarantsika ratsiraka ao topoka araka le niteneniko teo zany tsy maintsy état de droit tsika tany tsara fanjakana tsara tantana sy tandalana vao ampandrosoan'ity Madagasikara ty fa tsy misy mana avy any an-danitra tsisy ireo matoy filoam-pirenena taloha reo te hiverina ny sasandreo te hiditra satria manana fahefana lehibe zany ny filoam-pirenena amin'io constitution état unitaire amin'izao io za kosa zany dia miteny hoe raha ohatra zany ako hoe milatsaka eo ka lany ohatra dia alana aminany fahefana ny mpitsara zany hoe fahasahiana ane zany ny fahefana amena indépendance tanteraka mahaleo tena tanteraka ny fitsarana amin'izay zany zay manodikodim-bola rehetra zay manao trafika rehetra satria presque ny magnodidina an'le filoam-pirenena daholo eneny manao an'io teo le cour de compte ohatra namoaka vola tsy mazava tsy hita volan'ny covid tsy hita ny olona magnodidina azy io satria izy no président ny conseil suprême de la magistrature dia tsy mivoaka io zavatra io ka za manokana ameko indépendance zany reo hoe indépendance judiciaire ilaina dia amena indépendance judiciaire zay ahatonga atsika fanjakana tsara tantana sy tandalana ny tanjony rehefa tafipetraka io zany fanjakana tsara tantana sy tandalana io tsika zany io 2 ans io dia efa hita taratra mahazo maka vola zay ilaitsika rehetra itsika zany amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena fa ny mpamatsy vola iraisam-pirenena nefa ny ve d'accord amin'izy io satria misy mpandinika sy mpamakafaka koa amila zany hoe anisan'ny tsy ekendrareo zao état régional zao fa zarany azytsika amin'io état tsika io dia mba ahafahany mampindram-bola atsika sy ny conditionnalité sy ny maro samihafa zay fa mba netsiretina ve zay non diso le fievitra atsika matoa zany zareo ohatra fotsiny ane toroko anao hoe ohatra fotsiny i madame Marie Chantal Uenigligira zany le niteny hoe raha izao izy no itoy agnatin'ny 5 taona nareo izy tsy atratra ny Rwanda matoa ny ambassadeur du Japon teny hoe tokony heritreritra anareo satria hitany fa tsy mety io zavatra io fa itsika fotsiny zany ny magnamary ny tena io hoe tsy ekendry zareo fa io zareo agnisany agnampy atsika amin'ny fametrahana an'io fanjakana tsara tantana sy tandalana io eto Madagasikara ahafahana manome tosika fameno an'ireo olona rehetra zay sahirana isam-bolana minimum tokony agny amin'ny 2 hetsy agny ohatra isa-tokantrano sahirana anagnany Madagasikara zany vola zany i volantsika ny angalariny dra lampitondro io daholo iarahantsika malala angalariny le mpitondra le vola matotsika mahantra maninona Maurice tsisy arena ambanin'ny tany tsisy arena ambonin'ny tany nefany $12,500 ny revenu par habitant maninona antsika zao tsy hita le volantsika tsy hita ka za miteny tsisy mana avy an-danitra agnavitra antsika fa tsy maintsy ny herintsika ihany tsy maintsy manangana fanjakana tsara tantana sy tandalana atsika tsy maintsy esorina ambany fifehezan'ny filoam-pirenena ny fahefany mpitsara tsy maintsy zaraina
ny fahefana arabola sy ara-pitantanana amin'ny olombo afidy rehetra eto Madagasikara. Zay ihany ny antoka atsika azo atsika ampiakarana tsara daholo amin'izay zany ny karama farany ambony ny ECD rehetra emploi de courte durée ampidirina fotoana fanjakana daholo ny grille indiciaire rehetra io zany azo atao rehetra zany ny zavatra tokony miandry atsika i français atsika fa tsy ziriziry hitanany ty état unitaire ty zay rehetra mampanantena mbola volana mampanantena volana amin'ny ty lalam-pandrenana ty zany any vahoaka dia azoko tenena hoe mandainga ihany mandainga tsara fa mitenena zany ianao mba tsy hananako tsiny amin'ireo avako ireo avatsika ireo namatsika satria tena saika diniko lay resaka fampananana asa satria zay zao ny olona vahoaka androany misy vahoaka zany zao tena ketraky tsy miasa zay normal lojika raha misy ny tsy fandripalemana ny tanora marobe reo manana diplôme zanakitsika na vita fianarana zanatsika fa tsy mahita asa tsy afaka manangana orinasa ho amin'ny tena manahoana marina aloha anatin'ity zavatra ty mba voajery ny ambassadeur du Japon teo raha ny vakinao zany le afatra an'igny BDB izy orinasa japonais teto niala teto Madagasikara satria fanjakana raty santana atsika sady tsy tandalana zany ende tokony ampieritreritra ny mpitondra fa za de mampanantena rehefa tafipetraka io fanjakana tsara tantana sy tandalana io zany BDB ny orinasa ho tonga eto BDB mihitsy ary na de za zao azy amin'ny resaka zao de efa mahafantatra fa BDB ny investissement ilalana antsika rehetra simba reo azo amboarina daholo reo na route nationale zany na route communale zany ny infrastructure rehetra reo azaho antsika vola daholo ny mpamatsy vola io vonona agnome vola antsika fa ny firenena antsika no ratsy tantana sady tsy tandalana ka izay ihany no antoka ry malagasy izay no antoka ray aman-dreny amin'ny FFKM isorako anareo andeha itety ny mpanao politika rehetra fa anisany tsy maintsy takinareo ary azavainareo mazava tsara fa ny fanjakany fitsarana tsy maintsy miala ambany fifehezany filoham-pirenena zay ihany no antoka hahatonga antsika ka io rehetra reo matoy zareo miazakazaka miditra eo zany satria fantatry zareo zany io zavatra io fa ny fangalanany eo tsy mora fa ny ty zany raha ilalam-pandrenana ty ny proposenareo zany dia voavahany io lany mangasitraka indrindra andriamatoa zavo zao aloina zanatra zany izy nefa mbola manana anjara teny famaranana ihany ianao marana antsika ny fandarana ao anatin'le izy tsy ivina kely ho antsika ny tokantrano zany dia ity zany hoe version finale aloha hatreto ity zany version finale 90% zany ty faradalana mbola misy 10% ihany zany rehefa aveo fa andrasana ny fanapin'olo ity zany efa plus ou moins efa agnisan'ny complet izy ty République Madagasikara tanindrazana fahafana fandrosoana proposition de constitution plateforme état régional moa zany no manolotra azy ity martsa 13 no mivoaka zany dia averina ihany zany fa azotsika atao tsara ny mijery azy ity sy mamaky azy ity ao anatin'ny roy sa site web anatin'ny site web zany izy io www.etat-6regional.mg averina kely farany any raha ohatra ka www.etat-6regional.mg efa hitatsika misoratra eo amin'ny fahita lavitra io mba ahafahantsika zany manamafy an'izay akoatra n'ity dikateny amin'ny fiteny frantsay ty dia manana ny dikateny amin'ny teny malagasy ihany koa zany izy ireo tsara ihany koa ny ananatsika ny ty boky anankiray ty boky anankiray ty indray zany dia karazana hoe fitina sy fahafantarana zay ataontsika hoe fizakantena isamparitra zay mihitsy amin'ny fanazavana momba n'io le momba le ino ty le tombontsoa rehetra ao anatin'ny fampiaratsika anio lalam-pandrenana vaovao an'ny état régional io alefa kany izy am'izay mba hitatsika tsarairaha avy any averika any andriamatoa Zavo Jean Louis mo no tena initiateur mihitsy ny talepindoana satria tsika moa tany amin'ny fito ambin'ny folo sy roa arivo dia efa niresaka an'izy io dia efa manomboka memieno ny olona amin'izao fotoana zao ka amin'ny makiondalana anazy telo ambin'ny folo sy roa arivo sao dia mba fotoana zao ahafahantsika manova ny tantarany ity Madagasikara matematisatsika sy mbonatsika rehetra ity tapitra ny fandarantsika angasako manokana ianao andriamatoa Zavo Jean Louis
président national ny parti politique gasy mifankatina ny gasy mia co-président ny plateforme état régional nanaiky nasain'ny fandarana nanaiky tonga eto Antananarivo be toerany Real TV Madagasikara raha misy te farany ary tokoa. Misaotra betsaka monsieur Gaskara nahafinaritra ny fandiniana teto misaotra betsaka ny mpiaino rehetra ny manao zavatra tsara tsy mora ny manao zavatra tsara ary anafaka ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana zany tsy mora zany ary za miteny aminareo zany tsy tianao président Ratsiraka teo, tianao président Safi Albera teo, tianao président Marc Ravalomanana, tianao président Hery Rajoelina Romampiana, tianao président Andrinira Rajoelina, fa le rafitra mihitsy no tsy mety. Ka raha mbola avy ny afaka mbola hiteny hoe agnatsara ny fiainam-bahoaka amin'ity état unitaire ty fortement centralisé ty de diso hevitra ihany. Fa ny zavatra tokony ataotsika de hoe hidinina miaraka amin'ny fanatanterahana nyty état régional ty eto de za de efa miteny aminareo za fa izahay zany ao amin'ny antoko politika gasy mifankaty na misy ny vola na tsisy ny vola de ohatrany nataoko tamin'ny 2018 ilatsaka izay zany ampiatra nyty agnazava amin'ny vahoaka rehetra fa tsisy fandrosoana eto Madagasikara raha tsy tafipetraka ty lalampandrenana état régional ty ary ny fametrahana an'izany hoe tandalana zany sy tsara tantana zany ny rafitra rehetra zany tsy vita mora zany mbola resaka hafa koa zany ka mila fahasahiana zany le izy mila fahasahiana mila fandraisany tanany rehetra ny ilainay amin'izy ty zany de ny olombelona manana sofina miaino manana vava miteny magnazava ary manana maso mijery fa tafitatsika mianakavy io misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy misaotra indrindra tompoko nanaky nasain'ny fandarana tamin'ity alay ty isaorana manokana antsika rehetra tany antokatrano niaraka taminay hatramin'ny farany fandarantsika mametraka manapitafa ho amin'ny raha ampitsondray tompolasy tompo aveloma tompoko. Azo antoka foana fa atsirona andro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Libérator ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérator, une liberté de saveur. Mateza Atoll manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.